manolotra ny arahaba tompoko raha miforonana mandritra ity herinandro ity dia ny varatraza indray no amaritra ny toetry ny androntsika fatombanana ahazovana kokoa zay manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Vokatra izay indrindra dia saika ho hita taratra eny an-trano ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny ilany atsinanany afovoantany miazo ny aloatra mangoro. Manomboka amin'ny alakamisy kosa dia mety arahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy azy indraindray ho an'ny aloatra mangoro sy ny ilany atsinanany afovoantany. Mifaritra hafa indrindra ho an'ny ilany andrefana sy anatsimo andrefana dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany tsikelikely maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanana raha tsy misy fiovana misongadina kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Arak'izany ary dia tombanana iverina miandalana ao anatin'ny volonandro ririnina indray isika. Raha mivinany toetry ny andro amin'ny rampisy maraina nijerena amin'ny antsipiriany dia andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray ho an'ny manoro morontsiraka vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny fatry sava Ambatsoa Analanjorofo atsinanana aloatra mangoro ary ny ilany atsinanana ny afovoantany. Mifaritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana somary miatoato any amin'ny morontsiraka mifatry vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Ny alina kosa ny tombanana azo an'izay orana izay ny any amin'ny fatry sava Ambatsoa ary Analanjorofo. Mifaritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na dia somary hosembana andrahoana ihany aza amin'ny fiafaran'ny tolakandro ho an'ny ilany atsinanany afovoantany mifaritra loatra mangoro ary ny faritra atsinanana. Mivinany maripana indray dia mety ho tafidina hatrany amin'ny 9 degré zao maripana ambany indrindra ny vakinankaratra, 7 degré kosa izany ho an'ny Analamanga ary 10 degré ho an'ny Fianarantsoa. Maripana ambony indrindra kosa dia saika manodidina amin'ny 220 hatramin'ny 320 degré. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana raha toka eo anelanelany 20 hatramin'ny 530 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Ananika eo amin'ny 530 degré araka izany ny maripana ambony indrindra any amin'iny fatry mena be iny. Mivinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia mety mbola azorana ihany ny aty amin'ny manodidina amin'ny vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Iverina ahazovana tsikelikely ihany koa ny orana noho ny tosiky ny varatraza any amin'ny fatry sava Ambatsoa ary Analanjorofo. Mifaritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na andrahoana mitsitokotoko somary ho maloka kosa ny andro any amin'iny fatry Sofia sy Diana iny. Mivinany maripana indray tsy dia mbola misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 320 degré ho an'ny afovoantany, 9 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 7 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay araka nefa natsidika teny am-piandohana dia anomboka ahazovana ny varatraza amin'ny alakamisy ho avy izao. Vokatra izay indrindra dia hitoetra ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny fatry sava Ambatsoa Analanjorofo atsinanana ary vatovavy. Andrahoana na anjombona arahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy aza indraindray ho an'ny fatry fitovinany atsimo atsinanana ny ilany atsinanany afovoantany miazo amin'ny faritra aloatra mangoro. Mifaritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na andrahoana vitsy. Raha mivinany maripana dia isy fidinany ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanana eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 9 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 530 degré kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Dia izay indray mivinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.